dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahana miaraka amintsika amin'izao fotoana fohy izay ifampahirezantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao. Vavaka isika. Jehovah Andriamanitra iray eo, misaotra midera ary mankalaza ny anarinao izay satria amin'ny vanim-potoana rehetra dia tsy mandao anay ianao fa eo mandrakariva ary miteny amin'ny fomba maro tsy takatry ny saina amin'ny zavatra hitan'ny masonay amin'ny fiainana andavanandro, miteny amin'ny alalan'ny olona, amin'ny alalan'ny fitoriana filazantsara, kanefa hitsindanina izany koa miditra antsehatra ko Satana maneho fampianarana izay mamitaka ary betsaka no tafalatsaka ao anatin'izany ka mahatonga fizavorotahana eo anivon'ny tokantrano, eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny firenena mihitsy ary fombany hatramin'izay izany manketaheta ny famarinana izay ary manketaheta fiadanana. Fanainao masina no hiasa hanokatra trano masom-panahynay Tompo, mba izanay mifantoka amin'ny teny marina avy aminao dia mitenena indray Jehovah fa mihaino mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho antsika mandrakariva. Somary misy fotoana elaela tsy nafahantsika mifampahery ary mety misy ny eritreritra hoe fananinana ary fa noho ny adidy sy andraikitra tao anatin'ireny vanim-potoana Paska sy ny Pentecoste ireny dia betsaka ny mission izay mitanterahana kanefa matoky sy mino fa mbola miandry ampaliana antsika amin'ny fampahirezana izay tiantsika ho arahana ao anatin'izao fotoana fohy izay efa nifanomezantsika izao. Zavatra farany nijanonantsika raha matadidy isika dia niresaka nambaran'i Jesosy Kristy na amin'ny famantarana amin'ny andro farany dia tany amin'ny Mateo 4:20 hatramin'ny mamperitreritra ny 9 fa izay 4 sy ny manaraka hoe ary Jesosy namalaka nanao tamin'ny hoe mitandrema fa andreo isamitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako nanao hoe izao ny Kristy ka maro no voafitany ary andre ady sy filazana ady ianareo ko mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany nefa tsy mbola tonga ny farany fa isy firenena hitsangana mely firenena ary isy fanjakana hitsangana mely fanjakana, isy mosary sy horohorontany amin'ny tany samihafa fa izany rehetra izany ozy ny fiandohan'ny fahoriana ary dia atolony amin'ny fahoriana ianareo ka vonony ary ho alan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako ary amin'izany andro izany dia ho tafitohana ny maro ary hifampiham-panga sy fankahala ary isy mpaminany santoka maro hitsangana sy hamitaka amin'ny maro ary noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna dia mangatsika ny fitiavan'ny maro fa izay mahatratra amin'ny farany no vonjena ary ho toriana amin'izao tontolo izao ty filazantsara ny fanjakany ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra ozy dia izay vao tonga ny farany somary lavalava kanefa matoky sy mino fa anisan'ny andeha nitsoratra masina tsy afaka mbava ny mpitoro filazantsara izany rehetrarehetra izany ary fantatritsika tsara satria miaino ao anatin'ny vanim-potoana farany tsika dia mitranga daholy rehefa mantarana nambaran'i Jesosy Kristy ireo fa inona ny tena zava-dehibe tsy tokony hovariana fotsiny tsika hiandro hoe firenena izany miady na fanjakana izany miady fa tokony hifantoka amin'ny tenin'i Jesosy Kristy eo amin'ny 9:4 hoe mitandrema fa andreo isamitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako hanao hoe izany Kristy ka maro no voafitany. Izany no toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao, vanim-potoana ny famitahana izao amin'ny lafiny rehetra ary raha miresaka ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly dia hoe tsy mijanona fotsiny eo amin'ny sehatra ara-panahy izany fa fambara ampitain'i Jesosy Kristy hiainan'ny olona na dia amin'ny andavanandrom-piainana azy fa tena matetika na eo amin'ny sehatra ara-noa fa rehefa misy zavatra katsahan'ny olona dia tsy maintsy mampiasa ny anaran'i Jesosy izy sy ny anaran'Andriamanitra mba hoentina andresena lahatra ny ankamaroan'ny olona satria ny ankamaroan'ny olona nge mino ny ankamaroan'ny olona te-hitehitra amin'Andriamanitra
ny akamaroan'ny olona mieritreritra fa olona nateraka indray ka na dia misedra ranofa ary rehefa hitadiavana tombotsoa dia ampiasana foana le anaran'i Jesosy. Ary raha tsy mandinika soratra masina ny akamaroan'ny olona dia ny zavatra hitranga dia tafalatsaka mandrakariva ao anatin'ny fitaka satria raha vao miteny fotsiny ny olona anankiray avy amin'Andriamanitra izy na mpanompon'Andriamanitra izy dia tonga dia matoky be fahatany kanefa ny tsy fantany ambadika ireny rehetrarehetra ireny fitaka daholo. Malasa fisainana amin'izao vanim-potoana izao na dia amin'ny fitoriana filazaon-tsara ary tsy vita hoe fitoriana filazaon-tsara fotsiny fa be dia be na tokom-pivavahana misy tsy voatery hoe kristianina daholo fa samy manana ny zavatra ifikirana. Dia ny zavatra tsikaritra dia ohatra ny fanenjika, ohatra ny fametsiny, ohatra ny fanozona, ohatra ny milady zany foana satria na ny antony tia ampisongadina ny maizy ny tsiraray fa inona ny tanjona ankendreny an'izany raha vao zay no hitantsika fa zavatra mitranga dia misy tombotsoa ao ambadika. Tombotsoa man'ilay tompon'andraikitra zay mandresy lahatra ny olona mba hanaraka ny foto-keviny fa ny fitoriana amin'ny lafiny rehetra tsy tokony hoe zay tombotsoa no tadiavina fa manambara ny marina fotsiny. Ary raha mijery ny famarinan'ny soratra masintsika fanambarana ny marina ke tsy misy antery fa ambara fotsiny marina. Ninona zavatra maharesy lahatra antsika dia hazavao torio fa tsy afaka hanery olona tsika hoe tsy maintsy manaraka zay zavatra tenenitsika ny olona fa ny zavatra azo antoka fanahy masina dia miasa ao anatin'ny olona tsiraray avy ary fantatry ny olona zay rehetra mety amin'ny fiainany dia mahaiza mandresy lahatra ny olona tsy any amin'ny fitadiava-tombotsoa fa ny filazana ny marina ka mety amin'ny olona le izy dia akataoviny tsy mety amin'le olona tsy azontsika terena. Ary raha ohatran'izany ny fomba fitory eo anivon'ny fiangonana eo anivon'ny finoana tsy misy ady mihitsy angery olona tsy misy ady mihitsy fa samy milaza fotsiny zay fanehoan-keviny fa mety ka rehefa maharesy lahatra n'olona kanefa ny zavatra mitranga nefa dia torak'izay le finoana eo amin'ny sehatra ara-panahy koa ny toe-javatra misy eo amin'ny sehatra ara-nofo raha mijery fotsiny tsika ny antoko politika zay misy tsy mitovy daholo ange ny foto-kevitry ny antoko politika. Samy manana ny faraisen-dahatra n'izy, samy manana ny fomba fijeriny izy. Inona ny tokony ataony? Tsy tokony hiady akory fa tokony mahay maneho ny heviny andraisana lahatra ny olona ka raha mety amin'ny olona le zavatra teneny mahay mandresy lahatra ny olona izy dia manaraka azy ny olona fa tsy hoe tezitra rehefa tsy manaiky ny foto-kevitra zay entiny. Ary eo amin'ny sehatra rehetra hitantaratra eo anatrehan'izay tsy mahay mipetraka amin'le toerana misy azy ny olona fa ny zavatra mitranga tsy maintsy mifara miady mandrakariva satria nahoana misy tombotsoa kendreny le olona mandresy lahatra ao ambadika izay rehetrarehetra izay tsy tokony isy. Ary zay no mahatonga an'i Jesosy Kristy mampitandrina mitandrema fandro isamitaka anareo amin'ny lafiny rehetra mihitsy na inona finoana misy ety amin'ity zao tontolo zao ty tsy maintsy miteny ny anaran'Andriamanitra mba handresena lahatra ny mpivavaka mandrakariva izy ireo tsy kristianina irery fa samy manana ny faraisen-dahatra fa baiboly moa notoriana dia tena betsaka mpanompon'Andriamanitra zay tena hoe araka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe maro no ho avy amin'ny anarako izy anao hoe zaho no Kristy ary maro no voafitany. Zany akory tsy midika hoe izy mijoro mihitsy ka ilaza ny tenany ho Kristy na dia eo ihany ary hitantaratra misy ny olona samy laza mihitsy hoe izy ny Kristy fa reny noho ny olona fotsiny ange reny fantatry ny olona fa tsy marina zany fa le hoe ho tonga izy ka ilaza hoe za no Kristy zany hoe mampiasa ny anaran'Andriamanitra mba ho fandresena lahatra ny olona eo amin'ny lafin-javatra rehetra kanefa inona ny vokany eo anatrehan'izay fitaka behivavy zany. Ny zavatra hitantsika tamin'ny farany mampatsiaro an'izany any amin'ny Timoty 2:7 manamarina an'izay ny 1:1 ka hatramin'ny 5
eoko fantatrareo zao sy fanamparany ihany a de sy andro mahory a fa ny olona ho dia tena, ho dia vola, ho mpantokatena, mpiavinavina, teny ratsy a, tsy manora isy reny a, tsy misaotra, tsy manaja zay masina, tsy manampitiavana, mpanontolo foa, mpanendrikendrika, tsy mahompo, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika grina, pieboeba, fa tify fafinaretana mihoatra no fitiavany an'Andriamanitra ozy a, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny a, reny koa de alaviro. Toe-javatra mitranga am'izao vanim-potoana zao zany, mampiasa ny anaran'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panarakaN'Andriamanitra fa mandany heriny ny dikany tsy hoe tsy manaiky an'Andriamanitra fa le toetra takian'Andriamanitra mba ananan'ny olony tsy tataratra, mampiasa fotsiny araka ny tenin' Jesosy Kristy hoe ty fireneny ty manaja molony fa mifonkosa lavitra. Andriamanitra no ambety teny mivoaka eo mivavany a, kanefa ny toetra tsy mifanaraka amin'Andriamanitra, an'Andriamanitra any amin'ny jaona voalohany ihany manahoana ny anarana omenana eo Andriamanitra io. Andriamanitra de fitiavana, zavatra ampitandreman'i Jesosy Kristy nefa de zao any am-parany raha fitinina amin'ny teny tokana de misy fifandritahana, tsy misy fifankatiavana. E mangatsika ny fitiavany maro sy aben'ny tsy fankataovan-dalàna. Ary zany rehetrarehetra zany, firenena iady amin'ny firenena, fanjakana iady amin'ny fanjakana, ny vokatra zay rehetrarehetra zay mahatonga an'Andriamanitra ho an'ny olona mba ho fanafaizana sy fampieritreretana ny olona, mahatonga ny mosary manerina ny tany, mahatonga ny olon-tany maro isan-karazany, fa saingy tsy mataitra ny olona zany ka eritreretany ny fiainana mandrakizay. Fa ny zavatra mitranga nefa de le tena tombontsoaran'ofo ka na inona loza mitranga tsy mampaninina ny olona, na efara miady azy tsy mampaninina ny olona raha ambara amin'ny teny tsotra, ohatrany tsy matahotra an'Andriamanitra tsony ny olona. Ary lasa mandika le didin'Andriamanitra faharoa hoe manononona foana ny anaran'i Jehova, satria miteny ny anaran'Andriamanitra mivoaka ny mivavany a, tonga am'le fomba fitenitsika hoe hafa mitondro ny tanana, hafa mambara ny vava, mijereva ny maso hafa, mitondro ny tanana hafa. Ary zany manahirana am'izao vanim-potoana zao ka raha tsy miondrika mandinika ny soratra masina tafalatsaka ao anatin'ny fitaka ihany. Inona moa mahatonga ny fitoriana ny filazantsara? Sarotra ankereo olona mitory ny filazantsara noho zay toe-javatra zay, satria ny tanjona kendren'ny mpitory am'izao vanim-potoana zao de ny tombontsoa ny tena vitsy de vitsy ny tena hitory ny marina ka amperitreritra ny olona mba hanana ny fiainana, hanana ny fiadanana ao anatiny ao. Ny fitoriana ny filazantsara de fanambarana ny marina mba hatonga ny olona eritreritra ary manoro lalana azy mba hanana ny fiadanam-po, hanana ny fiadanana, ary tsy mijanona fotsiny eo amin'ny isam-batan'olona zany fa na eo anivon'ny firenena mihitsy azy ny antony fitoriana filazantsara ange mba isiny ny vahaolana maharitra, isiny ny fiadanany, isiny ny fandriampahalemany. Kanefa matetika nefa de misy fifanoherana mandrakariva eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany, ary inona no mahatonga an'izany? Tsy de eo le olona loatra ange fa Satana mihitsy ny tsy mazaka ny fifankatiavana, ny firaisapo, ny firaisan-tsaina, ny fienterana amin'Andriamanitra. Ary nefa miverimberina eo amin'ny vavantsika hoe tena sambatra ny firenena ozy zay manana an'Andriamanitra. Ary zany zavatra mba irehirehany ny firenena malagasy, kanefa rehefa tena jerevana, Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompony filaminana izy. Kanefa ny tanjona kendrentsika de ohatra ny te ireherentsika hoe manana an' Jehova de sambatra tsika, kanefa rehefa tena jerevana ny toetra mampanahy tsy mifanaraka am'izay zavatra. Taky ny tenin'Andriamanitra araka ny voasoratra ny amin'ny Salamo 3:telopolo, Salamo 3:telopolo ny 12 hoe sambatra ny firenena zay manana an' Jehova ho andriamanina ozy a, de ny olona no fidiny ho lovany, sambatra. Ary zay indrindra ny antony fitoriana ny filazantsara mba hatonga atsika tena hibanjina ny fiainantsika andavanandro. Ary io tsy vitany hoe
tena fitiavatena hoe za manokana inona anao taoko mba nanako fiadanana, fa ny olona miaraka amin'Andriamanitra de mitsindro ihany koa ny fiadanany manodidina, fiadanany faritra misy azy, fiadanany eo anivon'ny fiangonana, fiadanana eo anivon'ny firenena mihitsy, ary manana didy isika eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany mba eo ifikitra tanteraka amin'Andriamanitra, ijery ny toromarika apetrak'Andriamanitra. Nandalo pasika tsika ary efa nandalo pentekosta koa. Reny zavatra reny tsy tonga ho azy teo amin'ny fiainana, fa misy antony be dia be araka ny resantsika tamin'ny andro pasika. Hoe ny pasika io ange raha vao manodidididina ny pasika io dia manera-tany eo anivon'ny firenena, eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny tokantrano, ohatrany misy ady, satria tsy misy zavatra idiran'Andriamanitra tsehatra, te hanafaka Andriamanitra ny olona zay mbany fanadevozana tahaka ny zanak'Israely tamin'izany. Ny pasika de fanafahana, tafavoaka tao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely, fa zay fanafahana zay de tandinto ny drafim-pamonjena napetrak'Andriamanitra. Ary zay no natonga an'i Jesosy Kristy miteny mihitsy hoe izaho ray mivavaka aminao, tsy ny ampiala azy amin'izao tontolo izao, fa mba erovanao azy amin'ny ratsy. Marina fa tamin'ny andron'ny zanak'Israely, babo tao amin'ny tany Egipta, nijaly tonga ny zanak'Israely, fa rehefa tonga ny pasika de ny zavatra mitranga nafahana tsy teo ambanin'ny vahoan'ny le firenendehibe tsony, de afaka izy. Kanefa tsy mbola tanteraka ny fiadanana, fa miroso tsikelikely amin'izay fiadanana sy fahasambarana, fa tsy maintsy manaraka ny lalana soritan'Andriamanitra. Ary ny fiadanana nikendren'Andriamanitra ho azy de ny tany tondra dronosy tantely de ny tany Kanana. De tsy afaka miresaka tsika hoe akany amin'ny Egipta zany, amin'ny zanak'Israely zany, fa misy zava-panahy taken'Andriamanitra ho takatritsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany amin'izao vanim-potoana faran'izao, satria le Egipta zay resany ity de ity zao tontolo zao ity miaina ao anatin'ny faharatsiana. Kanefa Jesosy niteny hoe za ray tsy mivavaka aminao mba ampiala azy amin'izao tontolo zao, zany hoe tsika rehetrarehetra nge babo ety amin'ity zao tontolo zao ty, babo ao anivon'ny rafitra misy ety amin'ity zao tontolo zao ty, babo eo anivon'ny firenena mihitsy tsika, babo eo anivon'ny fitantanam-piangonana tsika, raha sehatra aranofo, babo ao anatin'ny rafitra aranofo isika amin'izao vanim-potoana zao. Ka raha tonga zany ny pasika, tsy hoe nanafaka atsika hiala teto amin'ity zao tontolo zao ty, de misy tontolo hafa ametrahan'Andriamanitra atsika, fa tsy afa-miala tsika fa ato ihany, eto ihany, tsy afa-miala tsika fa eto amin'ny firenena misy atsika ihany, eo amin'ny faritra misy atsika ihany, eo amin'ny fianakaviana misy atsika ihany, fa zay tian'Andriamanitra amin'tay ao anatin'izay fanafahan'izay mba ho afaka amin'ny fisainan'ity zao tontolo zao ty, fa tafala ao anatin'ny aizina, mahita mazava ao amin'Andriamanitra. Inona raha ny tokony ataotsika? Jeremia 7:20, Jeremia 7:20. Ary zany ny antony fitoriana filazantsara, tsy tombontsoa ho an'ny tena, fa fijerevana mihitsy ny fiadanana ao amin'ny tontolo zay nametrahan'Andriamanitra atsika, satria tsisy araka ny teny Jesosy hoe tsy afa-miala n'ity zao tontolo zao ty, fa mba hierovanao azy amin'ny ratsy, ka ahoana no ahafahan'Andriamanitra miaro antsika amin'ny ratsy, amin'ny alalany fianteherana aminy mandrakariva. Ka na de miaina ao anatin'ity zao tontolo zao ty mangejary tsika, tena azo antoka fa mbola misy ny fiadanana raha tena miantehitra amin'Andriamanitra. Ary zavatra somary avo lenta kokoa noho tamin'ny toe-javatra mitranga tany amin'ny tany Egipta, satria raha bakiteny iny moa hoe miala to Egipta, tafavoaka tao de mizotra nakany amin'ny tany Kanana. Fa amin'izao vanim-potoana zao, ty zao tontolo zao ty no Egipta rangezabe, mba ho tsaroan'ny olona fa vahiny sy mpivahiny izy ny eto, fa le tany Kanana zao manan'Andriamanitra de ny fiainana mandrakizay. Kanefa le lalana tsy maintsy izorana de ny toe-panahy ananatsika hoentsika ety amin'ity zao tontolo zao ty, satria miankina am'izay fanapahan-kevitrika ety amin'ity zao tontolo zao ty no mamaritra ny Kanana zay idiratsika amin'izay vanim-potoana zay, ao ambadiky ny fahafatesana
de zay no mahatonga an Jeremia nanafatra ary tamin'ity vanim-potoana ity ary ny Jiosy tamin'izany vanim-potoana zany mbola babo indray tao Babilôna. Nangetaheta no tafavoaka tao, fa misy vanim-potoana izy tafavoaka tao, fa ny afatra nefa ty am Jeremia 7:20 ny andininy fa fito de hoe ary katsao ozy zay danan'ny tanàna zay nampandehanako anareo ho babo ary mivavaha am Jehova ho azy fa raha miadana izy de mba hiadana koa ianareo. Adidiny tena kristianina zany mivavaka am tanàna zay maninona ozy nampandehanako anareo ho babo eto am'izao tontolo zao tsika, babo eo anivon'ny firenentsika, babo eo anivon'ny fiangonantsika, babo eo anivon'ny faritra misy atsika, babo eo anivon'ny fianakaviantsika. Fa rehefa tafatodika amin'Andriamanitra inona no tokony atao? Tsy mifanometsiny, mivavaha araka ny teniny mivavaha amin'ny Jehova ho azy, fa raha miadana izy de miadana ianareo, tsy tokony hanometsiny akory. Fa mivay mitondra rà ny tena kristianina de zao talao amin'Andriamanitra mandrakariva, mangataka ny famondram-pon'Andriamanitra ho amin'ny firenena, ho an'ny fiangonana, ho an'ny fianakaviana, ho an'ny tanàna misy atsika, ho an'izao tontolo zao mihitsy aza. Jehova aoka ny fanahinao no hiasa tanteraka mba handresy lahatra ny olona hanolo tena ho anao, fa raha tafaverina aminao ny vahoaka de misy fiadanana ho maninao azy, ka tsy ho azy rery fa ho ako afafangeny miaraka amin'Andriamanitra. Zay ny antony fitoriana filazantsara re olona, tsy fanakanana niza fa toromarika omen'Andriamanitra mba hatonga tsika anam-piadanana. Fa izy moa no mieritreritra an'izany, fa mbola ho hitatsika moa hoe tsy de tena fisainan'ny olona loatra nge nde hamely na nde hiady, fa tena fitaka nataony Satana hatrany ampendoany zany. Ary zay no tsara fantaritsika, sao de tafalatsaka ao anatin'ny fitaka Satana de tsy hita fiadanana mandrakariva, fa takony ny zavatra misy ety amin'ity zao tontolo zao ty, vola, arena, voninahitra. Ka io tsy meo misehatra rano fotsiny fa na misehatra ara-panazy. Tafalatsaka ao anatin'izay fitaka zay avokoa ny olona rehetra. Vavaka isika, misotranao Jehovah Andriamanitra ray no teninao indray zay nomenao fampahirezana, satria miainao anatin'ny vanim-potoana farany tokoa izahay, ary matetika adinonay tompo mivavaka mba hiadana ny olonao eo anivon'ny firenena, adinonay ny mivavaka ho amin'ny fiangonana, adinonay ny mivavaka ho amin'ny faritra misy anay, adinonay ny mivavaka ho amin'ny fianakavianay. Zavatra mitranga de korotana mandrakariva, ka lasa mametsiny hafa noho tsy fisiny fandribalemana. Izay ny fidinao koa tsy manatanteraka akory, mibaikinao ifonanay zany Andriamanitra ary ankehitriny de taraina mamondrafo ty firenena ity, mamondrafo amin'ny faritra misy anay, mamondrafo amin'ny fiangonana rehetra zay misy, amin'ny mpivavaka rehetra, na hivavaka amin'izy izy na hivavaka amin'izy, mamondrafo mba hanana ny fiadanana tompo. De matoko sy meny fa andraikitra lehibe omenao anay zany mba hiadana ny firenena. De misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy, amen. Navelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, mahafasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika